5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lolotranao ny fampahalalam-baovao. Iroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara. Lalàna raha teo no mamaritra izany. Samy manana ny kajikajy ireo mpanao politika, ary misy mihitsy aza no mihevy tena sahady fa tsy maintsy mandresy ary mandao tetim-panorona amin'ny endrika isan-karazany ahatongavana amin'izany vahoaka aty amin'ny taona 2024 nefa no hifidy. Miandry hatrany ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra ho fanasarana ny fifidiana eto Madagasikara ireo mpiara-miodina karabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara. Ho an'ny vondrona Europeanina, isan'ny nanome vola anatin'ny basket fond, mizara 4 lehibe ny tepoka andrasany, izay mbola toy ny tolo-kevitra na ny rekomendasion tamin'ny fifidiana ny taona 2024. Isan'ny vohitra manokana nandritra ny valandresaka nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga, hazo andriana anariverin'ny talatalasa teo, ny fanehoan-keviny momba ny fizakan'ny filoha Andry ny zopirenena Frantsay. Mazava ny voalazan'ny andininy faharoa amby efapolo raha ny fanazavany ka natsiaro voafitaka ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny fanomanana azy. Tsy azo ekena araka izany ny fikasana androso tolo-dalàna eny anivon'ny antenimieram-pirenena ikitiana na hanitsina ny code de la nationalité iarovana ny tombotsoan'olona tokana. Manandanja ary zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny komina ny fampandraisana anjara mivantana ny mponina ao aminy. Mahatsiaro tompona andraikitra izy ireo manoloana ny asa vita ary sarotiny amin'ny fiarovana izany. Tsy voatery andrasana ny fanjakana fohibe ny fananganana ny fotodrafitrasa hoy ny teo anivon'ny komina Imeritsy Atosika nanamafy izany. Any ivelany, anarivony maro ireo mpifindra monina tratratao Sfax nasorona tao an-toerana raha ny tatitra voaray tany an-toerana. Tranga izay niseho nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpifindra monina sy Tunisiana ny talatalasa teo mandritra ny volana maro. Maro be ireo mpifindra monina tonga ao Sfax ary ao no mandray sambo hiazo an'i Italia ary ao avy hatrany ary ny andindinindreo. Falitafahoana aminao indray tompoko lasy tompoko vavy ny tenako amin'ity zoma fafito ny volana jolay taona 2024 ity aterina ny araba ary manasanao ampanajana anaraka ny fampahalam-baovao-tsika hatramin'ny farany anomboantsika ny fotoana avy hatrany ary dia hiroso amin'ny fifidianana isika eto Madagasikara. Lalàna raha teo no mamaritra izany. Samy manana ny kajikajy ny mpanao politika ary misy mihitsy aza no mihevy tena sahady fa tsy maintsy mandresy ary manao tetim-panorona amin'ny endrika isan-karazany ahatongavana amin'izany. Vahoaka aty amin'ny taona 2024 nefa no hifidy arahantsika avy hatrany ny maty ho an-dahatsoratra. Tapitra tao anatin'ny volana vitsy ny fotoam-piasan'ny filohan-kehitriny ny Andry Rajoelina. Azo isaina ny andro sisa ijanonana eo. Lalàna no mamaritra izany. Anapirofo ny rehetra ary iray feo amin'izay satria nambara ombenombeny ny hoe tany-tandalàna i Madagasikara. Maro ny feo andeha tatoato ny amin'ny hoe raikitra sa tsy raikitra ny fifidianana. Ny salasala ny maro raha tsy teny afa-tsy ny antony arabola fotsiny, manginy fotsiny ny fahitana ny tsy fahatomombanana eo amin'ny fikirakirana sy ny fikarakarana ny lisy-pifidianana ataony seni sy ny tsy fahatokisan'ny maro ny fomba fiasany. Tsy nitsahatra nanome toky sy ny fampanantenana tahaka ny fanaony nefa ny seni fa mizotra ny tsakany sy andavany ny asany. Te iseho hoe vonona amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Ny tenany izany hatrany ny mpitondra tenin'ny governemanta, vonona anao fifidianana ho izy ny fitondram-panjakana. Andro vitsivitsy izay nilaza ny ministry ny atitany fa misy ny vola anaovana fifidianana. Nanamafy izany rehetra izany ny nambara ny vondrona iraisam-pirenena fa hamoaka vola hikarakarana fifidianana ry zareo. Io lay basket fond. Manodidina ny 10 miliara ariary izany vola izany. Fanao ny vondrona iraisam-pirenena io, fantandraha teo ny teteandro voarakitry ny lalàna ka tsy maintsy anaovana fifidianana ary tokony tondra ny anjara fanampiana izy tahaka ny nataony hatrizay. Tsy azo hidivirana izany nanomboka eto fa hifidy ny malagasy. Voalohany amin'izany ny atao anatin'ny volana vitsy hifidy ny filoham-pirenena. Etsy andaniny mbola resaka etsy sy aroa ny zopirenena nanany filohan-kehitriny Andry Rajoelina. Miazakazaka be ny ady serasera na ny guerre de communication. Voalohany amin'izany ny mpitondra tenin'ny governemanta
sady mpitarika ny toko politika mpanohana faratampony na extrême ny filoha ankehitriny. Mampiasa ny fitaovan-tserasera samihafa izay andresena lahatra ny olona izay everiny famorandairan'ny resabe sy ny bobara ka amadibadia ny andinin-dalàna samihafa. Tao voapirofo fa tsy matoko tena ireo mpomba ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina ireo. Matoa hatramin'izao mbola manazava sy mandresy lahatra hatrany. Raha tafiditra seken'ny olona ny hevitra entiny, efa tsy tokony hiteny intsony izy. Mbola mitety radio sy télé ary mampanao Facebook faran'izay tratra na koa hoe maximum. Arabatana, gasy ray, gasy reny Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa ny voarakitry ny lalàna, ny fangatahany nationalité, na mafy avy hatrany ny maha-malagasy azy, ara-taratasy sy ny lalàna. Io no zahana andrebirebenany malagasy. Nametaka ny malagasy Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny firotsaka ofidiny farany teo. Taratasy sotsoka no nentiny tao amin'ny HCC. Teo ilay fitaka avolenta ary fitaka bevava na haute trahison. Tsy izy miteny gasy sy minambary, na mihinana mofo gasy sy manao fomba malagasy isan-karazany no olana, fa izy mamafa araka ny lalàna ny mahagasy azy ara-taratasy ary lasa vazaha-taratasy. Efa azo ny malagasy zany zao, satria marobe ihany koa ireo manam-pahaizana sy manana traikefa araka ny lalàna, manazava izany etseroa sy ny amin'ny fitaovana samihafa. Resy lahatra ny rehetra, hatramin'ny sarambabem-bahoaka fa namadika tanindrazana ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina. Na anao inona na hiteny inona ireo mpanaraka azy, efa fantatry ny olona ny tena marina. Ny fahafantaran'ny olona izay marina izay no tsy mampatoky tena ny mpitondra ankehitriny, mitsiry ny hevitra, anovana ny lalàna amin'ny fehiny zo-pirenena eny amin'ny anteny mera-pirenena. No ireo antony voalaza eo ambon'ireo izany. Ny làlam-pifidianana no kianin'izy ireo. Tamin'izy ireo tsy mbola teo amin'ny fitondrana nefa, tsy hanaova ny fivoriana tsy ara-potoana akory, ary tsy ao anaty lahadinika rehefa fivoriana ara-potoan'ny solombavambahoaka. Ireo mpitondra ankehitriny ireo no tena nahevava nanakena ny làlam-pifidianana sy ny fomba fikarakarana ny fifidianana. Tsy ny làlam-pifidianana ve no tokony antsoina fivoriana tsy ara-potoana? Fantatra fa tsy maharesy lahatra ny fanazavana etseroa momba ny zo-pirenena ananan'ny filoha ankehitriny Andry Rajoelina, ka aleo ny lalàna mihitsy no vaina. Tena hijoro amin'ny maha-izy azy ara-tsaina sy ara-panahy ve ireo depite ireo? Sa handairan'ny aterivaimanta sy ny kolikoly arabola na ny malety, ka hijoro hiaro ny marina sy ny rariny, tsy hijery tombotsoan'olo-tokana, hiaro anjambany na bêtement Andry Rajoelina. Eo ny tokony hamerenan'ny solombavambahoaka ny Madagasikara ny asiny anteny mera-pirenena, ka anakoako hoe tsy mahazaza indray ny mahalapa ny demokrasia azy. Na izany na tsy izany, inona fa efa tonga saina ny vahoaka mpifidy, ary rotra anamarina ny anarany anaty lisam-pifidianana, ary andeha marobe hifidy. Hitsara ny anaty urna ny mpitondra ankehitriny, vitany ve nanatanteraka ny anam-panantenaina. Mila olona manam-pahaizana sy vokitraikefa ity Madagasikara ity. Fa miandry hatrany ny fanatanterahana ireo tolo-kevitra ho fanatsarana ny fifidianana eto Madagasikara, ireo mpiara-miombona antoka arabola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara ho an'ny vondrona Europeana izay isan'ny nanome vola tanatin'ny basket fond. Mizara efatra lehibe ny teboka andrasany izay mbola toy ny tolo-kevitra na ny rekomandasión tamin'ny fifidianana ny taona 2024. Yves Richard. Nateo aza ny fanoloran'ny vondrona Europeana sy ny Frantsay ray tapitrisa euro avy anatin'ny basket fond hiatrehana ny fifidianana. Miandry ny fanatanterahana teboka efatra goavana pirindra ny fifidianana. Sisy ny mangarahara anatin'izay ny vondrona Europeana. Raha lateny nataony Mazovoa no maly. Isan'ny takian'izy ireo ny fahaleovan-tena arabolan'ny CENI sy ny fanajana ny fahalalahana maneho hevitra sy mivory, araka ny voalaza ireo fanambarana sy fifanarahana iraisam-pirenena. Et en particulier, à plusieurs reprises, le président Obama s'en souvient. Isan'ireo fanambarana ombeny mahakasika ny fahaleovan-tena arabolan'ny CENI, iray tamin'ireo tolo-kevitra avy amin'ny iraka mpanara-maso ny fifidianana avy amin'ny vondrona Europeana ny taona 2024 io. Teboka iray manandanja amina ihany koa ny mahakasika ny fiantohana ny fahalalahana maneho hevitra, ny fahalalahana mamory olona sy ny maro hafa, ary efa miresaka momba an'io izay volana vitsy lasa izay. Farany mahakasika ireo rafitra miantoka ny demokrasia sy ny fanajana ny tany-tandalàna toy ny HCDDED izay tokony ho voatendry ara-potoana ny mpikambana, vatany tapitra ny mandahan'ireo mpikambana teo aloha, ary eo koa ny vola ahafahan'izy ireo miasa araka ny tokony ho izy. Que de nouveaux membres sont nommés à temps une fois que les mandats des membres en poste sont expirés. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao, tsy hitantaratra ny fanarahan'ny fanjakana sy ny CENI ireo tolo-kevitra ireo. Miariary ny fandrarana ny antoko politika ivelan'ny antoko mpiaradia amin'ny fitondrana amin'ireo hetsika mahavorolona. Amin'ny fepetra mametry io izay noraisin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny 1 amby 30 martsa
ary efa nanaovan'ireo mazovoso maro hafa-tsikera sy fanakianana mivavay. Isan'ny votra manokana nandritra ny valandresaka nataon'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga Ajo Andriananarivelo ny talatalasa teo ny fanehoan-keviny momba ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena Frantsay. Mazava ny voalazan'ny andinin'ny faharoa amby efapolo raha ny fanazavany ka natsiaro voafitaka ny antoko MMM nanoana azy. Tsy azo ekena araka izany ny fikasana androso tolo-dalàna eny anivon'ny anteny miram-pirenena ikitiana na antsina ny code de la nationalité iarovana ny tombontsoan'olo tokana. Yves Richard. Nahitsy ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga mahakasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena Frantsay nandritra ny valandresaka nataony tamin'ny talatalasa teo. Mazava ny voalazan'ny andinin'ny faharoa amby efapolo amin'ny code de la nationalité malagasy ary tsy tokony adian-kevitra. Isan'ny nahatsiaro voafitaka araka izany ny malagasy miaramiainga tamin'ny fanohanana sy fampandaniana ny filoha Andry Rajoelina. Izahay tao amin'ny antoko malagasy miaramiainga no nanao fanambarana voalohany rehefa nivoaka reny vaovao reny. Misy dikany izay. Ny antony tena tohina tanteraka izay. Ary nilazainay mazava tao anatin'ny fanambarana io ny hoe miantso ny filoham-pirenena izay anazava mivoaka malagasy. Zany le resahanao hoe débat juridique sy ny rehetra izany mazava ny voalaza ny lalàna. Teny frantsay mazava ho azy le lalàna. Article 42 zany teny frantsay ny voasoratra ao. Ary ny frantsay efa namoaka iny hoe le président de Madagascar est français. Dinandriary mbola fanazavana amihoatran'izay. May teny frantsay mihoatra ny frantsay zany tsika malagasy. Raha izay antoko malagasy miaramiainga nafantatra fa nangataka ny zopirenena Frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina dia tsy nanoana azy zay. Dika izay tsy nafantatra nareo. Voafitaka koa nareo zany. Voafitaka tanteraka izay. Ary maharary anay mihitsy ilay izy satria tsy nampoizinay hoe eto Madagasikara misy olona mahavita an'izany nefa mieritreritra ny hitondra ny firenena. Mahakasika ny fikasana androso tolo-dalàna eny anivon'ny anteny miram-pirenena hikitiana na hanitsinan'ny code de la nationalité malagasy noho izay fizakan'ny filohan'ny zopirenena Frantsay izay. Tsy azo ekena hoy ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga ny fandiniana sy fanovana lalàna iarovana tombontsoan'olo tokana. Zay aloha ndray. Ny faharoa eo iny resaka lalàna iny fa mba azonao saretsaina ve Gasikara hoe filoha amperinasa no mangataka zopirenena vahiny. Izany mamitaka an'iza amin'izany. Izany voafitaka ao anatin'izany. Potika tanteraka ange izany le androm-panjakana atao hoe filoham-pirenena. Ary zay ny fototry ty tsy fandrosoany ty Madagasikara ty ny fahampiten'ireo androm-panjakana rehetrarehetra. Ary zany tsy ekenay ary zany natonga anay misaraka amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izay fa maninona no potehana ny androm-panjakana tsirairay avy no ny tombontsoa manokana. Satria ho raisiko tombontsoa manokana zany. Satria raha maheno an'izany resahanao zany hoe andao tsika hiditra anao anovany lalàna iarovana an'iza zany io lalàna io. Iarovana tombontsoan'olona anankiray nge zany na anankiroa. Nefa ny ady hevitra ny adrisan'ny herintaona teto ny ananana fifidianana madio sy mangarahara. Tsy nisy an'izany hoe andao tsika rivory andamina an'izany satria sao dia miteraka korotana ka tsy mampandroso amin'ny Madagasikara. Aiva izy ity rehefa tombontsoan'olona manokana zany dia afaka dinihana le lalàna. Malinoana ny fahafahan'ny filoham-pirenena morotsaka hofidiana amin'ny fifidianana manaraka. Anjaran'ny fahefana mahefa no mahita na mifanaraka amin'ny lalàna na tsy ny fizakan'ny filohan'ny zopirenena Frantsay hoy ny fanazavany. Saingy ny tantara no hitsara amin'izay fanapahan-kevitra ivoaka. Mahazo milatsaka daholo zay olona rehetra mifanaraka amin'ny lalàna. Ary zay manaja ny rafim-panjakana misy eto na tsy mahafapo ary ilay izy satria izay no fahatsika mandroso. Ny olona rehetra zay fa ny filoha Andry Rajoelina zay mizaka ny zopirenena Frantsay io antaniko eo. Raha nivitra ao. Hito zay avalin'ny fitsarana avy mba malalam-panorenana. Fa tsy anjarako no miteny hoe mahazo milatsaka na tsy mahazo milatsaka izy. Satria lazaiko no teo hoe raharaha-pirenena lalàna marobe zany fa anjarany ny fahefana mahefy eto Madagasikara ny manapa-kevitra amin'izany dia ho tsarain'ny tantara eto mbola veriko indray le niteneniko. Tsarain'ny tantara eto tsika rehetrarehetra rapitso. Ankoatran'ny filohan'ny antoko malagasy miaramiainga, filohana antoko mpahay lalàna, firaisamon'ny pirenena sy ny maro hafa hatramin'ireo hainovaky jery any ivelany no manamafy ny fizakan'ny filohan'ny zopirenena Frantsay ankehitriny ka andrasana ny fandraisana andraikitra sy ny fepetra ho raisin'ireo antanatohatra mahefa mahakasika izay.
Namafatrany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga nandritra ny familya belarana narahana adevitra tany Arivomamo androany familya miova ary miakatra ambony kokoa ny fanaovana politika sy ny fitantandrara-panjakana eto amintsika mila omena ndraikitra araka izay sahaza azy ihany koa ny tsirairay miainga eny fotony ahafahana mametraka fitsinjaram-pahefana tena izy sy fampandrosoana ny firenena izay efa tafiditra anaty ahafahantrana lalina ankehitriny. Gaëtan Andriatsilavo. Nafana ny adevitra sy ny fifanakalozana teo amin'ireo olona nasaina ka namaly ny antso sy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga teto Arivomamo androany. Ny ompana betsaka tamin'ny toetra raha-pirenena misy ankehitriny sy ny fahafahanymponina miatrika izany no fanontaniana nanitikitika ireo mpandray anjara ka nangatahana valiny avy amin'ny filoha nasionaly ny antoko. Mazava ny valiteny, tsy hisy ny fampandrosoana vaniny eto amintsika raha tsy miatra araka ny tokony ho izy ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Izay isan'ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko malagasy miara-miainga hatrizay. Fa volam-panjakana, volam-vahoaka rehetrarehetra, dia ny adidinao zany dia mandefa azy any amin'ireo olona milan'io. Na io vondrom-barotra tsinjaram-pahefana, na io direction ministère, na io société ao anatin'ny ministère sy ny rehetrarehetra, dia zay no asany tompona ndraiky mpanjakana dia izy manampy dia izy any manara-maso avy eo mba tena mipaka tanteraka any amin'ilay vahoaka sy any amin'ilay olona isany ilay volam-panjakana. Zay ny tena fitsinjaram-pahefana. Fa tsy hoe zahay fanjakana dia hanao sekoly dia hitanareo mandeha fitsinjaram-pahefana. Ka raha ilay sekoly raha tsy ilain'ilay olona ny fotony akory. Raha tsy izay ny tena hita ta voalohany. Dinona zany any fampandrosoana azo raisina ny ivelany any, any fotony any. Raha makao amina birao mpanjakana anankiray ianao dia tonga dia 4-4 raha noentinao nefa budget andefasana lasantsiny tsy misy. Dia nefa raha ilay 4-4 dia tondrana ny rafozana dia ny ray aman-dreny sy ny dadatoa sy roneny to mandeha week-end. Marina sa tsy marina? Fa tsisy asa-panjakana vita hatry zany mbola hiantsony hoe mba misy 4-4 rehefa tsisy lasantsy afaka hoentsika manao vakansa raha mba mandohany raha noatra aloha dia zay ilay raha-panjakana sisa amin'ny ankapobeny. Dia reny zany mila reniny ary zay mahatonga an'ilay fanjakana tsy mandeha satria tsy mifanaraka amin'ilay filan'ilay olona ny fotony. Isan'ny tena nibahana tao anatin'ny fanontanian'ireo mpanatrika ihany koa ny momba ny sosialim-bahoaka izay tena latsaka lalina noho ny fahantrana amin'izao fotoana. Ohatra amin'izany ny lalana sy ireo foto-drafitrasa, ny fanabeazana, ny masom-boly sy ny zezika, ny fampananana sy ny famoronana asa ho an'ny tanora sy ny maro hafa. Tsy maintsy hitadiavana vahaolana miaraka izany hoy ny filohan'ny antoko raha namaly ireo fanontaniana ireo. Miara-mentana ary tokony ho samy handray anjara araka izay tandrefy azy avy ny tsirairay ahafana manatsara ny toetra rà indrindra ny olana mikasika ny fampianarana eto Madagasikara. Ka za tsy mamaky anany anangana sekoly manaraka ny fenitra satria fa misy fenitra efa napetraka. Zay koa mampalahelo amin'izy. Zay tao ministère dia metraka fenitra ireo teknisianina malagasy ireo hoe raha anao sekoly ohatr' izao ny anaovana azy. Ny antony mora kokoa. Matady cyclone dia mba zakan'ilay fahefa-mividitsika. Fa tsy hoe ndeha hividy 4-4 tsika nefa mipermis antsika bisikileta. Efa afinaretana fotsiny dia hitanareo za manana 4-4 fa bisikileta nefa ny afaka hoeto. Dia iza maty antoka amin'izany. Ianao ihany zany mamono tena anatin'io tsy mahafantatra an'ilay izy. Zany mila renina ao anatin'io ary tena mahamenatra ilay izy satria ianao mahafantatra tsara madama anao telo amby sivifolo isan-jato ny ankizy feno 1.2 taona androany tsy manana niveau ny ankizy feno 1.2 taona. Zay ny statistika farany navoaka ny fikaroana officiel zany. Telo amby sivifolo isan-jato ny zanakitsika feno 1.2 taona tsy manana niveau. Hoaisytsika amin'izany. Telo amby 20 isan-jato ny voaka malagasy mihoatra ny 1.2 taona anaty tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Ahoana ny fandrosoana firenena amin'izany? Adidin'ny fanjakana anie zany priorité des priorités zany. Ankoatr'ireo nanamafy ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga teto fa mila miova ny fomba fitondrana sy ny fanaovana politika eto Madagasikara ka tsy tokony hafangaro ny andraikitra amin'ny mahasolon-tena-mpanjakana sy ny fanaovana politika. Zava-misy eto amintsika raha ny fanazavana ny tsy fanomezana fanampiana na tolo-tanana ireo izay tsy mitovy loko na tsy miray dia amin'ny mpitondra. Tsy fotoanan'izany intsony izao ary mila ampiakarina ambony kokoa ny lentan'ny fanaovana politika sy ny fitantanan-draha raha-mpanjakana eto Madagasikara.
fa isan'ny mahasarotra ny ady amin'ny kolokolo izay atrehany Madagasikara ny tsy fahasahin'ny malagasy mijoro amin'ny fitorohana manoloana ny trangana kolikoly. Tsy vita ny bianco irery intsony ny ady amin'izany kolikoly izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, hoy ny tale jeneraly ny Androany ka hiantsoany ny fanampiany rehetra. Tsy vitan'ny Beramaly eo tena hiadina amin'ny kolikoly irery ny ady amin'ny kolikoly amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, hoy ny tale jeneraly ny Androany. Miantso ny fanampiany rehetra hiadina amin'izay kolikoly izay araka izany ny bianco. Tsy vitan'ny Beramaly tena hiadina amin'ny kolikoly irery ihany ny antsoina hoe ady amin'ny kolikoly. Ary ny ady amin'ny kolikoly raha ny safidy natao teto Madagasikara ao anatin'izany paikadym-pirenena zany dia manana anjara toerana lehibe ao anatin'izany ny antsoina hoe fanabeazana. Dia ao anatin'ny fanabeazana fantatsika tsara fa rehefa milasitsika fanabeazana dia tanora manana ny anjara toerany lehibe ao anatin'izany. Mazava ny tiano tenenina. Tokony hifanitsitsika mianakavy ao anatin'ny zao zavatra misy zao. Fa tsy fanakorotanana izany tompoko. Fitadiavana ny hoe isitrahany rehetra ny anjara masoandro. Mbola vitsy ny tanora malagasy miditra ao anatin'ny fanaovana kolikoly araka ny nambarany tale jeneraly ny bianco hatrany. Ireo tanora araka izany no tena iantefan'ny antso manoloana ny farongatry ny kolikoly amin'izao fotoana. Asa itoroka sy anitsy mba isitrahany rehetra ny anjara masoandrony ahafahan'ny tanora manorona ny hoaviny ihany koa. Ary ny tanora amin'ny mahatanora azy mbola azo lazaina fa virjiny izy amin'izay lafin'izay. Zay samy laza fa ny tanora tsy be kolikoly indrindra. Samy laza zay. Zava-misy manko zany. Fa ny lehibebe zokonjokolotranay no manao kolikoly. Dia eo ary le hoe fifanitsina. Atomboka ao anatin'ny fianakaviana le izy. Orodada sy neny mba mifanaraka amin'ny fidiram-bola atsika, fidiram-bola anareo ve ny fananana izay isitrahantsika ato trano. Tsy maintsy milaza an'izany tsika raha te hiady amin'ny kolikoly. Ny tanora no anorona ny hoavy. Fa raha le fomba filaza manao hoe ny apitso no an'ny tanora dia misy fahamarinana zay satria efa azy aloha le rapitso fa somary faniliana azy tsy handray andraikitra androany ny filazanany amin'ny hoe rapitso no azy satria rehefa tonga tokoa le rapitso dia rapitso lava lasa anio le rapitso dia ny olona miteny hoe rapitso ny ianao satria le rapitso iny zany efa lasa anio. Ny Beramaly tena dina amin'ny kolikoly dia nampivondrona an'ireo tanora nandresy lahatra an'ireo tanora hiaraka aminy ao anatin'ilay ady izay fantatsika tsara fa toy ny asa vady-dranto tsy vita tsy fanakonana. Isan'ny mbola mahasarotra ny ady amin'ny kolikoly izay atrehan'ny Madagasikara ny tsy fahasahin'ny malagasy mijoro amin'ny fitorohana, ny fijoroana vavolombelona. Mitanketana tohatra samihafa fa indrindra porofo mivaingana rahateo ny fitorohana trangana kolikoly ka very anjaviny matetika antony mampirongatra ny kolikoly mandraka ankehitriny. Miantona tanteraka amin'izao fotoana ny fametrahana ilay tanàna vaovao eny Imeritsiatosika, foto-drafitrasa isan'ny goavana izay nampanantenany ny mpitondra ny vahoaka malagasy. Tsy fantatra mazava ny anton'izay hoy ireo mponina nanaovana fanadihadiana raha naneho ny lafitsara amin'ny fiantonana io foto-drafitrasa io ireto farany. Daniela Minorso. Isan'ny foto-drafitrasa lehibe nampanantenainy ny filoha ary nentina nandresena lahatra ny fidy tamin'izany fotoana ny fametrahana ilay tanàna vaovao. Teny Ambohitrimanjaka no vinavinaina metrahana izany teo aloha ary nafindra teny Imeritsiatosika no ny olana nitranga teny an-toerana. Ny sedra olana goavana ihany koa io foto-drafitrasa io teny Imeritsiatosika no ny amboletra natao izay tsy nisy fifampidinilana sy fifampiresana tamin'ireo vahoaka voakasika. Efa taona dia aoriana, tsy mbola tanteraka ilay fampanantenana. Miantona tanteraka ny firosoana mitetika azy eny an-toerana raha ny fidinana ifotony sy fanadihadiana natao tamin'ireo mponina. Raha le tetika asa tanamasoandro aloha fahitana azy, izay mahita an'le izy dia mijanona aloha zany le izy satria tsy zavatra aktivité ataondry zareo zany fa dia mijanona treo. Fa zay position andry zareo ministera medidiny tanàna vaovao tsy fantatray fa raha fahitana azy aloha amin'ny eny manjery rehetrarehetra dia zay hoe miantona treo izy zany satria na ny financement anaovany an'io aza tsy misy ary ny lohan'izay ny resaka rehetrarehetra ny atao hoe accompagnement na izay voakasika an'le izy dia tena tsy misy fa tsy mety aminay mihitsy le izy satria ny fahitana an'le izy dia
ry zany tanàna vaovao zany dia olona no apetraka eo dia mametraka fanontaniana zahay hoe fa maninona kosa moa izahay olona izay efa mipetraka eo no ailika dia izay zany ny fahitana azy hoe miatongambana izy zany aloha raha any amin'ny paoziny raha ty amin'ny fahitana azy dia mino aho fa raha efa taona roa taona niketriketreny an'io tsy misy dia aty amin'ny ataontsika hoe volana vitsivitsy etrehantsika fifidianana mbola kamantatra izay mety ho mpitondra na ho iza na ho iza dia ho zay hoe tapaka hatreo ngambany. Tombony ho andreo mponina voakasika mivantana ny fijanonana io tetikasa goavana io raha ny fanazavana. Antony, afaka manohy ny asa fiariny toy teo aloha ireto farany. Raha ny fivelomana andavananandro rany dia tena miverina hatrany am-boalohany izay tsisy mpiaro ary izay fikambanana dia mifanentana hoe asao ny tanintsika mandrena raha afaka manorona fa izao kosany raha misy miteniteny anareo ao dia izay ny fanapahaka hevitray fikambanana izay voakasika tamin'ny tanamasoandro ka rehefa ohatra tsy zakanareo vahoaka fa gidragidra aminareo dia antsoy izay mpitarika fa izay sa tsy ho tetikasa tanamasoandro ka saina petraky ny mery tsy atosika io ihany no fampanantenana tsy tanteraka nataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny raha tsy laza fa tsy ny fametrana ilay flyover eo anosy zato ny famahana ny olana ny herinaratra tsy ho tetikasa ny mery tsy atosika io ihany koa no nahitana fanaovana amboletra ka tsy nisy fakakevitra sy fifampidiniana tamin'ireo mponina isan'izany ohatra ilay resaka autoroute izay nampiteraina ny besin'ny maro ary nahitana fahavoazana ihany koa. Fa manoloana ny fandrahonana ho faty nahazo an'i Angélique Decombe Razafindrazoary anisan'ny mpiaro ny alan'ny voibola amin'izao fotoana izao manao antsoavo amin'ny tompona andraikitra isa tokony mba ametraka fiarovana azy mafimafy kokoa ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar ankoatra io mbola miantona eny anivon'ny anteny mietra-pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao ny lalàna entina miaro ireo mpisintona lakolosy sy ahafahana miaro azy ireo izay antsoan'ny Transparency ny amin'ny tokony andinina azy fanadiadiny Henri Florian. Amin'izao fotoana izao misy mandrahona ho faty Angélique Decombe Razafindrazoary filohan'ny fikambanana Razany Voibola izay isan'ireo fikambanana miaro sy mikajy ny alan'ny voibola ao raha iverenana efa nisy ny valin'ny fanadidina navoaka ny Transparency International mikasika ny fandripahana ala sy ny fanaovana azalambo sy ny fanaovana azy ireo lemurien ao anatin'ity ala ity iarany antson'izay noho ny famoahana ny marina indray amin'izao fotoana izao ny filohan'ny fikambanana miaro izany ala izany ka anaovan'ny Transparency antsoava amin'ny tompona andraikitra isan-tokony mba hijerevana akaiky ny mahakasika izany. Dia efa nisy foana moa zany ny atao hoe fanairana maro samihafa natao tamin'ny tompona andraikitra isan-tsokajiny nisy ihany koa ny fanampiana ihany zareo tamin'ny heritaona rehefa nianjadiny ny antso izay teo anivon'ny tribunalin'ny Tomasina ihany koa ry zareo dia izao indray zany misy an'ity hoe fandrahonana ho faty avy amin'ireo olona ireo ihany dia izay zavatra izay ny anaovan'ny fitarainana hoe sy fanairana an'ireo tompona andraikitra samihafa hoe mila faty firy na olona tsy hita firy na olona hiara-ny herisetra firy isika vao hetsika zany ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona ihany koa satria tafiditra tanteraka ao anatin'ireo mpisintona lakolosy mpiaro ny zon'olombelona mpiaro ny tontolo iainana ireo olona ireo dia izay zany no izy moa zany efa fantatra hoe ametraka fitarainana ny fomba ofisialy fa mandra-pahatonga an'izay antsoina ihany ireo tompona andraikitra rehetra na tokony hoe isy fiarovana manokana apetraky ny mpitandro ny filaminana eo amin'ny toeram-ponenana io ohatra na zavatra tahaka an'izany hoe misy fepetra azo raisina dian'izao zany mba hisorohana an'izay mety ho loza. Raha ny fantatra mbola miantana eo anivon'ny antenimieram-pirenena mandraka androany ary tsy mbola misy ny fandiniana ilay tolo-dalàna momba ny fiarovana ireo mpisintana lakolosy sy ny mpiaro ny zon'olombelona tsy ivana fa efa tamin'ny volana oktobra taona 2024 no nahatongava an'ity volavolan-dalàna ity teny anivon'ny antenimiera saingy tsy hita mazava ny toyiny raha nambarany teo anivon'ny Transparency International hatrany. Tsy azo leferina satria efa mimaro loatra le izy ary izahay tsy adala matoa efa mataona an'izao efa ho 5 taona amin'ity nangataka an'ilay fametrahana sy fampandaniana n'ilay lalàna fiarovana ny mpisintona lakolosy eto amintsika sy ny mpiaro ny zon'olombelona fa le izy moa efa hoe voapetraka eny amin'ny anteny mieram-pirenena tsy nisy mihitsy ny fandiniana ny lalàna io nefa tamin'ity fitaom-pivoriana ity raha hitantsika izay na dia efa fantatra raha hoe efa nandefa fanamariana ihany koa ny gouvernemanta mikasika an'ilay volavolan-dalàna io zany
tsy lany indray zany ilay izy tamin'ity dia hiandry amin'ny oktobra indray zany fa ao anelanelan'izay fotoana izay nefa mitranga ihany izao karazan-javatra izao dia eo zany nisariana ny sainy maro hoe tena iankina ny ain'olona ity raharaha ity ary iankina ny ain'ny zavaboarintsika izay samy harena iombonantsika malagasy ny ilay izy maninona misy hoe fitandrovana sy fiarovana manokana. Raha ny fanazavana avy amin'ivony ministera ny tontolo iainana sy ny famparatsoana lovain-jafy efa nandefa iraka manokana manao ny fanadidina mahakasika ity raharaha ity izy ireo amin'izao fotoana izao ary efa hisy ihany koa ny fepetra raisina. Tsy vaovao eto amintsika intsony ny fisian'ny tranga tahaka izao indrindra fa ny fanenjehana ireo izay manao ny marina ka manao intona ny tombontsoa manokana ho an'ny olona sasany. Andrasina araka izany mety toy ny ity raharaha ity. Fa ny fahasahirana n'ireo mponina manodidina ny faritra arovana no isan'ny antony voalohany mahasarotra ny fiarovana ny tontolo iainana. Lafin-javatra maro ihany koa ankoatra izay no mila jerena hirosona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka ny tokony ho izy. Hoy ny tompon'andraikitra teo anivon'ny WWF izay efa nisehatra tamin'izany nandritra ny 10 taona. Fanadihadiany ny Lara Nefson. Ny fahantrana sy ny fahasairana ny mponina manodidina ireo faritra arovana no isan'ny olana fototra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto Madagasikara. Hoy ny fanazavana ny tompon'andraikitra teo anivon'ny WWF androany. Sarotra ankila ny fitondrana vahaolana matotra momba izany no ny antony maro. Mivoatra ihany koa ny fanombanana ny tontolo iainana raha ny zava-mitranga ankehitriny. Betsaka ny sakana voalohany aloha zany fantatsika hoe na ny mitoerana lavitra any matetika dia eo zany ny ataoko hoe betsaka ny mbola fahantrana izay tokony jerentsika rehetra miaraka araka ny teneniko teo rehefa sahirana ny olona rehefa tsy manan-tsafidy izy hoe inona no hoaniko androany dia tsy maintsy izy andeha any anaty ala hitrandraka. Zay zany anisan'ny sakana lehibe anankiray ataoko hoe eo koa tao anatin'ny ataoko hoe taona efa maromaro zay ny mpanimba zany dia izy koa somary mivoatra dia mahita fomba hafa koa izy zany animbana ohatra zany hitantsika reny hoe fanondranana sokatra, fanondranana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zavaboary no isan'ny hianijoro ny WWF nanomboka ny taona 2026. Maro ny fanovana napetraka sy ny fivoarana nisy namodidina izany teto Madagasikara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny tatitra hatrany. Taona 770 tany ny fametrahana ny planina voalohany ho fiarovana tontolo iainana eto Madagasikara na le plan d'action national environnemental nandray anjara tamin'ny fametrahana ny Madagascar National Parks, ny Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar tamin'ny fanitarana an'ireo faritra arovana indrindrindrindra asa ngeza be eo amin'ivon'ny WWF dia ny fanampiana ny vondron'olona ny fotony amin'ny fitantanana ny arena voajanahary. Izahay tsy ny hoe manampy azy tantana sy hiary fotsiny fa tena manampy azy koa hiary amin'ny maha-olombelona amina azy amin'ny lafiny rehetra na amin'ny fanabeazana fibeazana na androany no nankalazaina teny ivandriny fa 10 taona nijoroan'ny WWF Madagasikara. Fotoana nanaovana ajeritodika ny asa vita sy ny miandry ihany koa. Ireo mpisehatra maro tonga teny antoerana izay samy nanamafy sy nanavao ny fahavononan'izy ireo hiaro ny tontolo iainana hatrany. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokam-barotra fohy indray isika tomboko lasety mikovavy ao aorian'izay miverina eto anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao.
Yoplait zany ka yaourt andramo ane hitanao eny ampivarotra mahazatra anao. Yoplait azonao jifaina manomboka amin'ny vidiny 10,000 ariary. Yoplait tsiro ifampizarana. Yoplait. Tombola Somaro 10e édition Paris mazahoa fiara vaovao be moto VTT ary loka maro be tsotra ny fandraisana anjara alefaso SMS amin'ny 038 88 811 11 ny hoe Somaro espace non complet anarana feno SMS ray 2000 ariary fandefasana SMS illimité ka mandraisa anjara hatramin'ny 11 août 2023 ho avy zao misy fisaliana isaka ny telo herinandro miaraka amin'ny Telma izaragna voyage tout frais payé à Nosy mandeha festival Somaro karakory Paris. Isaony hatrany ianao natokantrano antsy misaraka ny fahitalavitra golo mamerina ny araby tonga sy indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao vaovao any amin'ny faritra Mahajanga avy hatrany dia lanona mpitsarana manetriketrika no nametrahana ny filoha vaovao ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana tany Mahajanga androany zoma fafito ny volana jolay no nanatanterahana izany izay natrehany ministry ny fitsarana Anja Robert Kolo Mahajanga. Iramatoa Rabe Haja Mirindra pampanoa lalàna teo aloha teto amin'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana teto Mahajanga ihany no voatendry ho filohan'ity rafi-pitsarana ity. Nanatrika ny lanonana fametrahana azy ny ministra sady nampahatsiahy fa azo atao tsara ny mitory ny fanjakana raha toka nisy ny ady ny fanaovana satria tsy misy ny ambonin'ny lalàna. Fomba netriketrika ny filohan'ny fitsarana mahakasika ny ady amin'ny fanjakana eto amin'ny faritany Mahajanga dia zay moa ny fombafomba amin'ny fitsarana rehetra tsy maintsy misy an'izay hoe fametrahana amin'ny fomba manetriketrika izay dia araka ny voalaza teo izay hoe ny filohan'izany fitsarana mahakasika ny ady amin'ny fanjakana izay no napetraka. Io moa zany dia efa voatendry tamin'ny filakevim-pitantanana ny Conseil supérieur de la magistrature farany teo dia napetraka taty izay filoha vaovao izay. Hanohy ny ezaka sy fampahafantarana ny asan'ny tafy izay hita fa ambany ny tahan'ny fahafantarany malagasy izany indrindra fa any amin'ireo distrika sy commune lavitra nefa ato anatin'ny faritany Mahajanga ihany. Izay no vi napetraka ity filoha vaovao ity anomboka avy hatrany ny asa hoy izy. Fidinana fotony kasain'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana atao moa zany efa fanao hatramin'izay foana le izy zany efa fanaonay teto hatramin'izay foana fa hoe hotohizana zany le izy ary andeha hitety lavidavitra kokoa sy le toerana rehetrarehetra izay mbola tsy voatety. Ohatra anatin'izany zany ny faritry Melaka iny zany tena be da be mbola tsy voatety ohatra hoe Besalampy, Morafeno be, Ambatomainty dia eo ihany koa any amin'ny Kandreo reny zany zao mbola tsy voatety, Bealana na Befandriana Avaratra reny zany zao mbola tsy voatety dia hotohizana le izy ka rehefa manohy an'io zany zay dia sady mampianatra ny ratsa-pitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana amin'ny vahoaka fa sady ihany koa manararoatra manome fifanana zany ho any manam-pahefana rehetrarehetra any an-toerana. Nandritra ity lanonana fametrahana ny filohan'ny fitsarana misahana ny ady atao amin'ny fanjakana ity no nampatsiahiviny andraikitra izy ireo amin'ny ankapobeny. Isan'izany ny fanafoanana ny didy sy ara-dalàna avoakan'ireo manam-pahefana isan'ambaratongany. Maniry ny fanjakana andovola amin'ireo olona manana zo tokony sitraka izany toy ny trosana onitra. Miandraikitra ny fifanolanana momba ny etra mivantana, mitsara ny fifidianana ifotony eo anivon'ny faritany, faritra na commune, ary farany afaka hakana hevitra amin'ireo lalana efa misy ka mbola manjavozavo. Nahazo ny certificat B Corp izay isan'ny mari-pakasitrahana iraisam-pirenena ny M-vola no ny atony maro samihafa toy ny fanampiana ny mpiara-belona, ny fifandraisana amin'ireo mpampiasa azy, ny fanohana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny maro tsy voatanisa. Henri Florian no mitatry ny antsipirin'izay. Tombony lehibe ho an'i Madagasikara indrindra fa ho an'ireo mpampiasa azy ny fahazahoany ny M-vola ny mari-pakasitrahana na ny certificat B Corp na ny B Corporation izay natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho Malariva tena Korondrano. Manaprofo izany fa sangany aty anivon'ny ranomasimbe indiana ny M-vola
amin'ny fanampiana ireo mpiarabelona aminy amin'ny lafinjavatra maro samihafa. Notolorana an'io zany ny certification Bicorp ho an'ny amin'ny volo. Iny moa zany natao hoe certification Bicorp izy io dia maripakasitrahana iraisam-pirenena izay omeny ny orinasa Bilab amina orinasa anankiray, orinasa na ONG anankiray ahafahana mahita moa ve zany hoe tena manana impact tokoa ilay orinasa eo amin'ny mpiarabelona aminy, eo amin'ny mpiaramiasa aminy, eo amin'ny mpanjifa anazy sy eo amin'ny tontolo iainana. Dia nahafeno an'ireo fepetra rehetra anaky 4 ireo izahay dia izay no antony nahazonay nahazony amin'ny vola moa zany an'io certification Bicorp io. Marihana fa amin'ny vola no banque digitale voalohany mahazo amin'ity certification ty eto Madagasikara ary izy no faharoa ao anatin'ny secteur financier nahazo an'ity certification ty eto Afrika. Teboka maro samihafa raha ny fantatra no nazahoany ny M-vola ity marim-pankasitrahana ity ary hisy ny fanaovana tombana ny M-vola ao anatin'ny telotona na efa nahazo izany certificat izany azy izy ireo mbola hisy ny fanarahamaso ny fepetra rehetra notakina tamin'ny fahazahoana ny certificat Bicorp. Tombotsoa azontsika amin'izay hoe fahazony amin'ny volan'izay Bicorp zay dia aonara zany hoe fahafahany amin'ny vola manome zavatra tsara kokoa ho an'ireo mpanjifa na dia tsy ny mpanjifa ihany fotsiny ary fa ho an'ny mpiarabelona aminy, ho an'ny prestataire ny fournisseur ho an'ny tiako tenena ho an'ireo olona rehetra izay miara-miasa sy mampiasa ny amin'ny vola zany dia hisy aonara zany hoe gage d'innovation zany le izy satria izahay ao anatin'ny telotona ao anatin'le telotona ho avy azonay an'ity certification ty dia ho anara-maso anay akaiky dia akaiky izy ireo satria mila tanterahana antsakany sandavany ireo zavatra rehetra napetraka eto anatin'le assessment anaky 5 dia ho arahana tsakany sandavana dia afaka telotona zany dia ievalue indray zareo hoe ho recertifiena na tsy raha nahafeno indray na tsy. Izy io zany tsy hoe certification azo mandrapahafa hoe rehefa azo indray mandeha dia azo mandrapahafaty fa misy évaluation ataon'izy ireo isaky ny telotona zany. Ety marim-pankasitrahana izay azony M-vola ity araka izany raha ny fantatra no marika lehibe ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Efa mahery ny folo tapitrisa ankehitriny eto amintsika no mampiasa ny tolotra M-vola raha ny fanazavany ny tompona andraikitra. Omadariva moa no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ety marim-pankasitrahana Bicorp na ny Bicorporation ity. Fa fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa sy ny orinasa malagasy no antony anaovana ny fangatahana marim-pankasitrahana ho an'ny orinasa Star marim-pankasitrahana izay isan'ny takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny volana Jona lasa teo no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy ny marim-pankasitrahana misa 4 ho an'ity orinasa ity. Marim-pankasitrahana misa 4 no azo ny orinasa Star tamin'ity taona 2024 ity izay azo tamin'ny fanatsarana ny tolotra omena eo anivon'ny orinasa, eo ihany koa ny fiarovana ny mpanjifa. Nanana 10 volana ny orinasa nanaovana ny fanajajiana rehetra azahoana ny marim-pankasitrahana izany hatrany ny fanazavana. Azahoana ny certification ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 izay dia nanomboka tamin'ny volana mars 2022. Tsy midika akory ny hoe tsy nisy fomba fiasa matianina teto amin'ny Star tao alohan'izay fa tena nisy tokoa ny fomba tsara napetraka fa fotoana nametrahana anazy ho ilahatra amin'ny fenitra iraisam-pirenena ny natomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020. Ny ISO 9001 dia misahana ny fahafapon'ny mpanjifa, ny ISO 14001 dia misahana ny fandraisana ny tontolo iainana. Fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa sy ny orinasa malagasy no antony nanaovana ny fangatahana marim-pankasitrahana ho an'ny orinasa Star. Marim-pankasitrahana izay isan'ny takiny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Lafim-baovao hafa dia manan-danja ary zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny commune ny fampandraisana anjara mivantana ny mponina ao aminy. Mahatsiaro tompona andraikitra izy ireo manoloana ny asa vita ary sarotiny amin'ny fiarovana izany. Tsy voatery andrasana ny fanjakana foibe ny fananganana fotodrafitrasa hoy ny teo anivon'ny commune Imerintsiatosika nanamafy izany.
azo atao ny mampivoatra ny komuna sy manangana fotodrafitrasa amin'ny alalan'ny fifampiresahana mivantana amin'ireo mponina, hoy ny ben'ny tanàna ny Mery Atosika. Ireo mponina avy eo no tompon'antoka voalohany na amin'ny fanorenana na ihany koa amin'ny fiarovana ireo fotodrafitrasa Najoro. Ho an'ny mpitantana ny komuna, ny hetra alohan'ny vahoaka ihany no ampiasaina amin'ny alalan'ny fanaovana tamberinandraikitra. Ny eto Mery Atosika ohatra, ny fahitana izay tamberinandraikitra izay, niakatra ny tany ny fandoava-ketra ary tafiakatra hatrany amin'ny 520 isanjato izany ankehitriny. Teto en 2015 latsaky ny 10 isanjato ny participation amin'ny resaka hetranay. Ny 2018 niakatra teo amin'ny 30. Ny tampireo mandat zay resahako zay. Taty amin'ny taona taty amin'ny deuxième mandat niditra ny 2020 eo 2020-21 dia ataoko hoe niakatra hatrany amin'ny 520 isanjato participation amin'ny resaka fandoava-ketra zay. Ny hetra moa misy isan-karazany, eo ny FPP, eo ny FT, eo ny impôt synthétique ny aisa zany. Dia azo lazaina hoe nisy zay karan'izay. Moa ihany koa rehefa matoky ny fomba fitondrana sy ny mpitondra ny vahoaka dia afaka manontany olona zao nareo maninona nareo mazoto mazava ho azy fa hitany olona mivaingana ny résultat sy ny vokatra azo tsapaitana. Tsy voatery andry ny fanjakana fohibe ho hiatrany ity ben'ny tanàna ity, ny fampivoarana ny tanàna, ny fanjakana fohibe izay lasa sakana tsy ahafahana mampivoatra sy mampandroso izany noho ny tsy fisian'ilay atao hoe fitsinjaram-pahefana tena izy. Ireny vola ireny dia vola madio en commune fa procédure financière fotsiny no ataon'ny trésor public amin'ny resaka répartition financière. Dia nampiakapio kely zay nisy fotoana satria maninona normalement ekena raha misy ny mety retardement administratif mety hoe 1 mois na 2 mois et demi, fomban-javatra zany mety lafiny ara-teknika. Fa lasa nalaim-panahy zay ny saina hoe raha manitra ny 10 mois zany hoe amam-bolana maromaro tsy araka ny tokony izy le répartition dia zay nampatonga ny napakapeo. Hatramin'izao aloha zany raha nijery farany il y a 4 semaines no nijery an'izay raha ilay fampiakaram-peo nataonay mbola 20 isanjato sa 520 isanjato no mbola araka ny tokony ho izy. Dia resaka hoe répartition financière zany hoe vola madio en commune zany fa tsy resaka subvention raha tsy laza fotsiny ary resaka ohatra hoe ny amin'ny contribution sy ny fiscale ireny manko ao anatin'ny lalàna amin'ny fietsara hoe zao isanjato versé any amin'ny compte commune zao isanjato. Tsy Mery Atosika ihany no victime an'izay fa eraky Madagasikara rehefa mifampiresaka zay samy ben'ny tanàna. Tsy fantatra hoe tokony ny any amin'ny fohibe midina makaty dia ny aty indray lasa hoe kitapam-bola amin'ny commune indray lasa mameno kitapam-bola mpanjakana. Ohatra iray manam-pirofo fa miteraka fahombiazana ho an'ny fampandrosoana tia napetraka eto amintsika ny famelana malalaka ireo komuna hiasa sy hampandroso ny tanàna ao aminy. Tsy miandry baiko avy amin'ny distrika na ny fanjakana fohibe, pirofo manambara ihany koa fa ahafahana mampandroso ny firenena ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Jeivana, nisy androany ny fametrahana fotodrafitrasa isan-karazany toy ny tsena atao amin'ny komuna i Mery Atosika, fanamboaran-dalana sy fametrahana parkazy vaovao, ho fiantsonan'ireo taxi brosy mampitohy ny Mery Atosika amin'ny Arivony Mamo, Miarinarivo sy Tsorony Mandidy. Tanjona amin'ny fananganana sy fametrahana ireo fotodrafitrasa ireo, ny fanenana ny fitohanana avoan-tsena. Ny setraka didipotra fahobe tanterany antoko malagasy miara-miainga ihany koa ny komuna Ambohijanaka distrika Antananarivo Atsimondrano. Zava-dehibe ny antsika toy izao hoy ireo ray aman-dreny noho izany manamaivana ny fahasahiranana indrindra amin'izao fotoan-tsarotra izao. Tafiditra anatin'ny hetsika fanaovan'ny malagasy miara-miainga isan-taona. Ny sitraka ny didipoetra fahobe ihany koa ireo zaza anatin'ny komuna Ambohijanaka distrika Antananarivo Atsimondrano. Maimaim-poana ny vora zaza. Nitolorana kilalao ihany koa ireo ankizy tao aorian'ny fandidina ka velom-pisaorana ireo ray aman-dreny. Eo amin'ny fahasahiranana fampahasahiranana moa eo amin'le budget zany hitanao ihany le fiainana amin'izao miakatra dia sara raha misy ny hetsika dia ararotana amin'io. Dia eto manana mihitsy tsy misy. Dia izay moa mahatonga manao ohatr'izao ka. Misaotra betsaka anareo. Mahafaka fahasahiranany madinika. Raha amin'ny fahasahiranam-pona aloha dia hoe somary sahirakira ihany. Dangana be loatra le vidim-piainana dia somary sahirana ny tia fokotana. Fa dia misaotra betsaka indrindra. Maro ireo mpikambana anatin'ny antoko malagasy miara-miainga nitotona fotsy andro na masaka ny fora zaza fahobe hoy ny filohan'ny antoko ho an'ny faritra Ambohijanaka. Ankoatra ny fisaorana azy ireo
Nankasitraka ireo ray aman-dreny nametraka fitokisana ny antoko tamin'ny fanatanterahana ny famoranjanany ihany koa ny filohan'ny antoko ao amin'ny komuna Ambohijanaka. Isorana manokana aloha ny lolo Madagasikara izay namatsy ireo fitaovana izay nafahana natateraka izao forazaza izao. Tsy adino ihany koa ireo mpiara-miasa rehetrarehetra izay niara-nitoto na fotsy ary nahandro na masaka an'izao fotoana izao satria izy ireo koa no tena nanampy be dia be tamin'ny fitetezana ireo fokontany sy tamin'ny fanentanana ny didipoitra fahobe androany ity. Toy ny hetsika fanao isan-taona ihany izy ity ary isan-taona dia misy foana ny didipoitra fahobe izay karakarain'ny antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny komuna ambanivohitra Ambohijanaka. Tsy mijanona amin'ny didipoitra fahobe ihany ny asa sosialy fanaon'ny antoko malagasy miara-miainga. Mitohitoy ny isan-taona ary sitraka ny fivarotana fitaovam-pianarana amin'ny vidiny mirary ihany koa ny komuna manomboka ny faraparan'ny volana Aogositra ary hitoy ny fiatombohan'ny volana Septambra. Nanomboka androany Festival de l'Agriculture et Écologie varotra fampirantiana ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana ho an'ireo mpisehatra anatin'ny distrikana Ambohidratrimo teny amin'ny Niopara Ivato. Ankoatra ny famarotana mivantana ny vokatra, maro ny tombony azo amin'ny hetsika hoy ireo nandray anjara. Lohalarana ny fampahafantarana ny vokatra amin'ny velarina bebe kokoa ny seha-piarina. Mpisehatra amin'ny fambolena sy fiompiana 720 anatin'ny distrikana Ambohidratrimo no mandray anjara amin'ny Festival de l'Agriculture et Écologie etsy amin'ny Niopara Ivato mandritra ny 3 andro. Maro ny vokatra tazana eny an-toerana mandritra ireo andro ireo, ao ny biby fiompy, ny vokatra avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana izay ara-biolojika avokoa. Ny tsena moa aminay dia faharoan-javatra fa ny voalohany-javatra dia ny tontolo iainana. Ao anatin'ny tontolo iainana dia mifototra amin'ny zavatra telo hoe ny tany dia ny olona ary ny lovain-jafy. Amin'ny maha-éco village anay dia izay ny fototra hijoroana. Dia izay no nahatonga ny hoe maro be ny festival sy ny foara hitantsika. Tena tsara fanenay teto izany no mampiavaka anay dia hoe tanorana Ambohidratrimo manao an'izay fomba famokarana hafakely izay. Dia ahitanareo ato izany izay ny legioma, ny voankazo, ny vokatra fiompiana tahaka ny hoe ny trondro, ny omby, ny ronono, ny maro samihafa ihany koa ary mifanampin'izay ny vokatra voahodina avy amin'ireo vokatra natoraly ozy vokatra bio izany nahodina dia lasa vokatra voahodina bio. Maro ny tombony azo amin'ny hetsika hoy ireo mpandray anjara. Lohalaharana ny fampahafantarana ny vokatra, ampivelarana bebe kokoa ny fiarin-karena. Eo ihany koa ny fanamafisana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo mpandrarà sy mpiara-miombonantoka indrindra amin'ny fitatiavana lalam-barotra sy ireo tohana samihafa. Ampahafantarana ny olona ny vokatra vokarina anankiray dia ahafahana mifanerasera hoe iza ihany koa no mamokatra zavatra afaka iarahana miasa. Ny matière première nefa anisan'ny tena olana ary anisan'ny mampitangana ny vidin'entana fa raha misy fijerena manokana ireo dia mety afaka manjifa ny tsirairay eto. Madagasikara zany tena anisany tena tokony mbola hivelatra be mitsy amin'ny lafiny fiompiana sy fambolena, tena mbola malalaka ny sehatry ny fiompiana sy fambolena eto amintsika fa izay tena hoe mila tohana izay indrindra moa fivaovan'ny toetr'andro amin'izao fotoana dia tena sarotra miatrika an'izay dia mila tohana eo amin'ny lafiny hoe rano tsy ampy, ny ala koa meringana dia eo zany tena mila fanohanana avy amin'ny tsirairay. Nanomboka androany ary farana ny alahady ho avy izao ny Festival de l'Agriculture et Écologie andiany faharoa izay karakarain'ny Éco-village Madagasikara etsy amin'ny Niopara Ivato. Androany maro ireo tonga teny an-toerana izay samy niliana tamin'ny vokatra nampirantiana avokoa. Totosa tao amin'ny STPL na ny sekoly ambony loteriana momba ny teolojia izay manofana ho pastora sy katekista ny Jobily fa 20 taona nitsangana ny fikambanana katekista ao anaty ny synodapartan'ny avaratry Mani tonga tany an-toerana ny loholon'ny Madagasikara avy amin'ny antoko MMM nanatrika izany fotoan-dehibe izany. Andrinirina Randriamiarso Kolo Antsirabe. Ny alakamisy fahenina volana Jolay 2024 no nankalazana teto amin'ny sekoly ambony loterana momba ny teolojia
na ny STPL Atsiminy Avoky ny Jobily fa 20 taona ny joron'ny fikambanana katekista atao anatin'ny synodam-paritany Avaratry Mania. Anisan'ireo mitana anjara andraikitra lehibe ao anivon'ny fiangonana loterana malagasy ny katekista ary ahitana katekista miisa 527 izay miasa atao anatin'ny fatrifakina karatra. Tanjona amin'ity fankalazana ny Jobily fa 20 taona ny fikambanana katekista ity ho ny filohan'ny fikambanana dia ny fananganana ny trano foibe ho an'ny katekista eto Vakina Karatra izay ho atsangana ao amin'ny Bronze Palme Matsirabe. Ho fitadiavana loharam-bola ho an'ny fikambanana sy atao trano fivatanana ireo katekista avilavitra. Ny hetsika amin'izao fankalazana ny Jobily fa 20 taona ny fikambanana katekista izao dia anangana trano foibe katekista eto anivon'ny synodam-paritany teo amin'ny Bronze Palme mba oloharam-bola ho an'ny katekista manerana ny synodam-paritany sady andraisana ireo katekista hatrany alavitra satria raha jerena ny hoe katekista manerana ny synodam-paritany dia tena manerana ny faritra Vakina Karatra. Ny isan'ny katekista manerana ny synodam-paritany Avaratry Mania dia 520 sy 700 ao anatin'ny fiangonana 400. Fa ny tonga miofana eto dia 500. Zay ny tonga miofana eto. Tonga taty toerana ny lolo Madagasikara avy amin'ny antoko malagasy miaramiangy nanotry n'izao fotoan-dehibe izao no sady nitondra fanampiana anjara biriky amin'ny fananganana izany fotodrafitrasa trano foibe ho an'ny katekista eto Vakina Karatra izany. Zava-dehibe ny anjara draikitra ny fiangonana amin'ny lafiny fampandrosoana ny firenena olololo Madagasikara indrindra fa fanabeazana ny olom-pirenena amin'ny alalany soratra masina. Ny fiangonana nge mpanabe an'ny mpiarabe lizatra amin'ny mavokely ny ankizy dia mimitatra zay zavatra zay ary za mihiny fa ny fahafantarana ny soratra masina ny fatahorana n'Andriamanitra sy ny zavatra maro samihafa manodidina ny fanabeazana dia hitondra zava-dehibe amin'ny firenena. Tao rehefa fitaom-pivavahana dia nisy ny fotoana manokana ny fampiresahana ireo katekista mivantana tamin'ny lolo Madagasikara na nazava-bebe kokoa ny foto-kevitra izay ijoroan'ny antoko malagasy miaramiangy. Rehefa tena mifampiresaka aminy nge dia mihodina amina zavatra anankiray ny resaky ny sosialim-bahoaka. Ahoana marina moa ny ataon'ity fitondram-panjakana ity mikasika an'ireo mpiray tanindrazanareo satria mahatsapa ry zareo fa ohatran'ny voailika tanteraka amin'ny lafiny maro. Nidresaka izy fahasalamana, nidresaka izy fambolena, nidresaka zavatra maro samihafa izy. Ary tena zavatra misy fiantraikany amin'ny fiainany zareo andavanandro izy dia matsiaro very izy. Tsy maintsy mamatatra ianao izay zavatra mitranga dia ity toerana. Vao afaka miteny ianao hoe inona ny vina na inona ny politika ho ampiasanao. Fa tsy eny ambony eny ianao no miteny hoe zao no tanterahako ary, zao no tanterahako ary. Tsy maintsy fantatro ny zavatra mitranga eny toerana. Araka izany dia totosa teto amin'ny STPL Atsiminy Avoky atao anatin'ny distrika Betafy ny Jobily fa 20 taona ny itsanganany fikambanana katekista atao anatin'ny synodam-paritany Avaratry Mania. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia anarivony maro ireo mpifindra monina tratra tao Osfax kanefa nisorona tao an-toerana raha nitatra voaray. Tranga izay nisy nandritra ny fifandonana nisy teo amin'ireo mpifindra monina sy ny Tunisiana ny talata lasa teo. Mandritra ny volana maro be ireo mpifindra monina tonga tao Osfax ary eo no mandray sambo hiazo any Italia. Fanampanazavana entiny Lara Evson eo amin'ny sariny France 24. Marobe ireo mpitsaponenana izay tsy maintsy isy anialoko atao amin'ny moské atao Osfax ialana amin'ny fifandonana eo amin'ny ponina ao Antoerana. Taoriny ny fifandonana teo amin'ireo mpitsaponenana sy Tunisiana ny talata lasa teo fa atao Osfax miezaka mitsoaka ny faritra misy azy ireo mpitsaponenana avy aty Afrika Subsaharian ireo. Anton'iza afitsoana izao moa ny afafatesana ateratanty Tunisiana iray atao Osfax izay fifandonana teo amin'ireo mpitsaponenana sy ireo ponina atao Osfax. Ho an'ireo mpifindra monina atratra ny mpitandro ny filaminana avy hatrany dia aroaina Osfax izy ireo. Manamafy ny fikaroana ireo mpifindra monina ireo moa ny ampitondra any Antoerana izay ity faritra ity no isan'ny faritra ahafahan'izy ireo mifindra toerana ary mandray ny sambo miazo any Italia. Ary avy hatrany dia esorina ao amin'ity tanàna ity ireo atratra amin'izany. Miezaka manome toky sy mandama ireo ponina Osfax ankehitriny ireo tompon'andraikitra Antoerana. Manoloana ny raharaha fahafatesan'olona atao Osfax misy amin'ireo mpifindra monina no efa notazomina vonjy maika. Ho an'ireo nanao fihetsiketsehana kosa dia efa misy voatazona ihany koa ireo ponina avy ao Osfax ireo.
ankilany manahiratra mpifindramona avy aty Subsaharien hafa asody any amin'ny faritra misy any Liban no fa anariny ny tompony andraikitra azy ireo aoriny izao ofisa amvorana izao. Mifarana trendreny fiarantsika tato anatin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandrim-piona ho amin'ny rahampitso indray. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.